Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tratran'izao anio zao fa tsika indray miaraka eto ao anatin'ity fandaran'ity manona fiadanan'ny tompo antsika tsirairay avy isan-tokantrano n'aiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia manona fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy ary manentana anao ao anatin'izany izarany fandaharana satria araka ny efa ny fanomezana dia androantsika ny hiditra ao anatin'ny vavaka mahakasika ny fampianarana izay nataontsika tao alohan'ny ty androany ity fandarana izay nataontsika tamin'ny talata dia androantsika hiditra ao anatin'ny izay vavaka dia vavaka fanafana ny amin'ny resaka soketa ny amin'ny resaka endrikendrika ny amin'ireo endrika fisolokiana ny amin'ny mahaolona ny mahanao ianao tena lohahevitra anankiray manahirana ty lohahevitra ty lohahevitra somary tsy dia tena resahana loatra matetika nivon'ny fiangonana nefa dia mahazo ny zanak'Andriamanitra be da be izay tena hoe tsapany vokany eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra eo amin'ny fiainana andavanandro dia izay mahatonga antsika hoe androantsika dia hiditra ao anatin'izay isaorana ny tompo isaorana ny be da be ny tompo satria raha zava-nisy dia tena hoe isaoran'Andriamanitra aloha fa nahazo orana izahay teto amin'ny faritra Analamanga Antananarivo androany raha dia tena hoe maina dia maina ny rano ampiasaina efa tsy misy dia isaorana ny tompo fa nahazo orana izay androany fa saingy niaraka taminy koa dia fahatapahan-jiro naharitra ary neritreritra hoe tsy afaka ny anao an'ity fandarana ity intsony angambany androany dia efa naka-plasy efa natoa hoe efa niomana efa hoe atory dia tao anatina vavaka moa no niverina ny jiro dia izay ny somary mampahalalina antsika satria izay indray vao niverina niomana sy nanomana ny fandaharana satria tsy nisy jirona fanarahana izany mihitsy izay no ela fa nifantatro dia za hoe matoa navelan'ny tompo izy ty fandaharana ity dia fantatro fa misy olona tiany tompo fonjena indray androany fantatro fa misy olona tiany tompo hafana indray androany fantatro fa tena hiasa indray androany ny Andriamanitra dia kasika fiainantsika tsirairay avy
manentana anao a zarao ny fandaharana mialohan'ny tena anomboantsika dia zarao ny fandaharana amin'izay olona manodidina anao a fa hamonjy fanahy ianao sady hanitatra ny ambandany fanjakan'Andriamanitra ao anatin'izay zarao ny fandaharana satria ny mampalahelo foana dia izao hoe ringana ny olona noho ny tsy ifampifahalalana ary marina ny teny hoe ataonay ahoana no fahalala raha tsy misy mampianatra dia misy fotoana zany ilayntsika mihitsy mba mizara ny karazana fampianarana ohatran'izao a misy karazana astuce madinidinika ahafahantsika mandresy ao anatin'ireny combat spirituel ireny zay ny ela fantaontsika hivavaka avy hatrany ametraka ny fandaharana anatrehan'Andriamanitra hisaotra ny tompokotsika mbola afaka mihaona soamantsara indray tao anatin'ity fandaharan'ity mbola anatin'ny fahasalamana tanteraka ny minoko fa tena hoe tombony tena tombony lehibe zany dia hisaotra ny tompontsika raha eo misaotra anao indray zay manome voninahitra anao zay Jehovah Tompomary eto amin'ity toeran'ity indray amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana izay ahafahana indray mifampivavaka eto mifampizara eto mifampahery eto satria zany ny sitraponao mifampivavah mba ho sitrana mifampivavah mba hahery androany Jehovah mangataka izay ny fanatrehanao feno eto amin'ity toeran'ity mangataka ny fanatrehanao feno any amin'ny isa-tokantrano any amin'ny isam-batan'olona mety any amin'ny birao mety any anatin'ny fiara mety any an-dalana eny tsy fantako Jesosy fa ny azoko antoka dia izao hoe Andriamanitra maneran'izao tontolo izao ianao tsisy miafina eo anatrehanao ny zavatra rehetra dia ianao mahita ny misy ny tsirairay avy dia aoka ny tsirairay avy atsapa ny fanatrehanao androany esory ireo loto rehetra Jesosy esory izay rehetra tsy fahatanterahana rehetra fa ianao ny tianay ho tsapa androany ianao ny ilainay androany ianao le Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra ianao le mpanafaka ianao le mpanasitrana ianao le mpanarina ianao Jesosy ny ilainay androany dia aoka ianao ny sandritra fiandray ao anatin'izao fandaharan'izao androany aoka andranao anatsioany ireo karazana fahotana rehetra ireo karazana hevitra rehetra mampisaraka ny aminao aoka andranao motika sy andrava ireo karazana fanamatohy manohitohitra rehetra aoka andranao matran'ireo fanapitroka hery pitroka raha pitroka vavaka ireo fanampamosavy rehetra zay miodiody Jesosy manohitohitra an'izao fandaharan'izao mitady ho fomba rehetra anakanana ny fandaharana androany malona andranao Jesosy mamotika sy mandrava ireo karazana fitaovam-piadiana rehetra zay forona melezana anay foka andranao anajio anay aoka tena hoe hiasa tsy anatinay ny ero fanamasinao dia ampifantoka anay aminao indray tena fanay mibanjina anao androany dia mesa maheretra anao fanamasina androany aoka ny Jesosy hiasa amin'ny feo hiasa amin'ny sary aoka ianao nikasika ny fomam-panany tsirairay avy Jesosy mba hahafantaranay ny marina sokafo indray masom-pananay androany sokafanao fonay androany dia misandrata ianao Jehovah raiso indray ny toeranao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay zavavaka izany dia apetraka am-pelatany ianao tompo ny fandaharana rehetra dia ianao ny andamina ny tsirairay avy ahafahany tena hoe mihaino sy mandray tsy misy mpanelingella an'izao fandaharan'izao mba tena hoe ahavoky ny fanahiny amin'ny zavatsoa anao indray ianao amin'ny tiano ity amin'ny anaranao Jesosy naovako zavavaka izany amen mbola manona fitanany tompo amintsika tsirairay avy dia faly tokoa tafahoana amintsika androany indray satria ny sakatsakana kely fa hisaorana tompo fa miverina ny jiro dia afaka manao fandaharantsika tamin'ny farantsika dia nianatra ny momba an'ireo hoe soketa endrikendrika sy fisolokiana ny maha-olona izay ataony ratsy fanahy izay ataon'ireo mpanompon'ny satana ireo resaka spirituel ty zavatra teneniko ty zany hoe resaka tontolo ara-panahy ty zavatra ty fa ny mahavarina dia izao ity indraindray tena mipotra amin'ny hita maso mihitsiny tena hitanao mivaingana mihitsiny eo amin'ny tontolo hita maso ny vokatra reto zavatra reto ary dia izy reto dia mitondra fampotehana mitondra faravana mitondra fahadisom-panantenana mitondra blocage mitondra famoizam-po ho an'ny olona izay tratran'izy ity satria ny soketa na ny fiampangana na ny fanendrikendrehana dia fitaovana anankiray ampiasain-dratsy fanahy io dia fitaovana anankiray ampiasain-dratsy fanahy amotika olona io dia fitaovana anankiray mampisaraka ny olona mampisaraka anao amin'ireo
amin'ireo namanao, amin'ireo olona tianao, mety mpiara-miasa, mety patron, mampisaraka anao, mampisitaka, mampisoka an'ireo olona zay tokony hanampy anao, zay tokony ho tianao. Misy zavatra fafy ny fahavalo dia mahatonga ny olona tsy ho tianao, mahatonga ny olona nielikiliky anao, mahatonga misy zavatra tonga dia lazotra ny rava ho azy eo amin'ny fiainanao. Ao anatin'ity koa efa nampianatra hoe misy karazana kiray koa le fangalarana, fisolokiana, usurpation de titre, usurpation anarana. Mety hoe ny apparence physique, zany hoe ny endrika ivelanao, ny pôzipôzinao, ny fomba fiakanjonao, reny koa indraindray no angalarin'ny fahavalo. Dia iny endrikao iny no entiny miseho any amin'ny olona any, amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny zavatra ataony amin'ny alina. Misy ara ty zao mbola tsy voalazako teo amin'ny fandaharana antsika teo aloha teo, fa misy ary tena zavatra tena hitanay ty dia niainanay tao anatin'ny zao hoe asana vavaka fanafana zao. Misy ankizy vavy tsy manana olon-tiana izy, tsy manana inona, dia misy mpamosavy vehivavy efa antitra, dia le vatan'le ankizy vavy io no entiny miseho mampanofy lehilahy anankiray izay tiany, satria le ankizy lahy mbola ankizy, izy efa vavy antitra, izy nefany mitsiriritrany io tianao firaisana amin'io. Zany hoe ao anatin'ny fanamanam-bady zany ty firaisana ranofy, firaisana ranofy ao anatin'ny tontolo nofy. Dia tsy le endrin'izy le antitra iny no entiny miseho any amin'le lehilahy, fa le endrik'le ankizy vavy zay tsy maninona ty an-trano aty. Dia nefa rehefa tonga ny maraina dia hita daholo ny fiantraikan'izany rehetrarehetra izany. Fa ny mahafinaritra moa dia izao foana hoe raha ny zanaka ny manafaka dia afaka foana tsika. Fa ny mampalahelo dia izao, be da be ny olona ny tsy mahafantatra, dia ringana ny olona no tsy fampiany fahalalana. Izay mahatonga antsika hoe mianatra ny rehetra zavatra rehetra. Be da be ny zavatra efa niresantsika tamin'ny farany ho an'izay tsy teo, ho an'izay tsy nanaraka dia manao rappel hoe misy fotoana misy karazana fofona alefan'ny olona manaraka ny olona anankiray, dia maimbo ny olona iny, dia tsy tian'ny olona. Misy karazana ohatrany hoe fifanakalozana ataon'ny olona mahakasika ny olona anankiray, dia ny fahaizan'ny olona iny, ny fahatsarataren'iny olona iny koa misy koa karaha ohatran'izany. Dia le olona tsara tarehy lasa miova tampoka eo ny tarehiny, lasa misy masque de VS, lasa ohatrany hoe lasa tsy lavorary tampoka eo na ny vatana, ny firafitry ny vatana, satria nangalariny fahavalo iny. Dia le zavatra ratsy no nomeny azy. Dia misy olona zay zao karazana olona anankiroa zay zao vao hitako fako omaly dia tena variana hoe reto zany le izy, satria rehefa mitantara le olona dia olona normal tsara, tsy nanino, dia tampotampoka teo tonga dia miova, dia lasa ohatrany hoe sampona ho azy eo vatan'le olona, nefa tsy nitsinona zavatra nisy. Fa misy karazana zavatra ohatr'izany zany ataon'ny fahavalo hoentina manapotika ny fiainan'ny olona. Ny mpanompon'ny satana, ny ratsy fanahy, izay mialina anao, izay tezitra aminao, izay mitsiriritra anao, ireo no mampiasa an'ireo fitaovana ireo. Ny anisany hamantaranao hoe tratra nyity fanahy ity ny olona anankiray dia izao. Io olona io dia olona varimbariana foana, olona ohatrany hoe tsy tena mifantoka zany, ohatran'ny olona mandehandeha ho azy zany ny fiainana, olona tsy dia manana tanjona, fantany mihitsy hoe olona tokony hanao an'izao, tokony hanao an'izao, fa tsy vitan'izany io, tsy afaka mifototra amin'ireny izy, satria efa nangalarina ny motivation, nangalarina ny fahaizana mampalalana, ny fahaiza manao na hodikodina ny ambadimbadika. Ary efa nijoroako vavolombelona teo tamin'ny farany, ny zavatra nahazo ny zanako, ny kan'le zanaka madama anankiray, izay voahaingana mihitsy zavatra izay, fa isaorana ny tompo moa fa tafaverina amin'ny lohan'ny daholo ireo. Nisy fotoana koa izay efa nitantaraiky any ity fa tamina tranga hafa no tondrako azy teto,
fa nisy fotoana koa zay ankizy lahy kely anankiray mahay de mahay de mahay any am-pianarana voalohany foana izy de satria nialina anazy le ray le mpiara-mianatra anankiray de nindraminy zareo ny kahie an'le zaza rehefa ndramina le kahie zaza vita iny lasa niova le zaza lasa dondrina tsy mahay ninina lasa izy ny farany any am-pianarana gaga daholo ny mpampianatra de nahavarinanay tamin'io zaza io satria izay no nanao asa fanafana niovana zaza io zaza io tsy mahay mamaky kahie mahitsy fa avadika zay vao hainy rehefa saina manoratra izy de soratra mivadika daholo no soratany zany hoe tena hoe le mivadika atodoara-baky teny mihitsy fa rehefa tao anatina vavaka niditra tao anatina vavaka de taona naseho fanamasina hoe nisy olotra zao nindrina kahien'io zaza io de ohatr'izao nanaovany azy fa rehefa voafantatry zay de ny fonany zay de mipotena sy ravana amin'rano Jesosy verina am'lohan'ny fahaizan'le zaza ary isaorana an'Andriamanitra satria raha tsy diso efa akabaky izy amin'izao fotoana zao tiako tenenina aminao de zao hoe aza varena ianao rehefa misy zavatra fafa efa misy zavatra fafa amin'ny olona manodidina anao dinio tsara ny momba anao dinio tsara ny fifandraisanao amin'olona manahoana olona nafinaritra azy ianao hatramin'izay vetivety anao lasa helikilika lasa ohatran'ireny hoe olona maimbo reny fanaovany ianao dinio fa sao de misy zavatra efa nafafy ny fahavalo efa nivoleny fahavalo amin'ny fiainanao ny olona tratran'ity zavatra ity koa de olona ohatrany hoe tsy alaizy amin'ny fiainana zany izy de kizitina satria ny fanany tsy mahazo hay ao anatin'io toe-javatra iainan'io de ohatrany hoe kizitina manana saut d'humeur zany hoe olona miovaova tampoka eo izy falifaly tsara milamina eo de vetivety eo sy tonga de lasa mirongatra tampoka indray satria tsy mahazo aina le fanany satria misy karazana fanahy anankiroa miady mampiasa an'io vatana io de matetika koa io ny amatarana anazy de zao olona marary andolava indrindra fa atao amin'ny atokato raha vao marary andolava le olona indrindra atao amin'ny atokato de mila mitandrina koa zay fa matetika mankony avy atao amin'ny atokato tena mpanompony satana tsy vitsy tsy nday mandeha tsindrio fa reny mpanompony satana efa navita pakta efa lasa lavitra reny fa hoe fanena tamin'i Jesosy moa izy de niova fo de reny no manambara sekre aminay rehefa manao vavaka fanafanan'izy reny zay de miteny mihitsy ny zareo hoe avy atao para-atokato izy no afanay miguide ny olona ka na zanak'Andriamanitra izy na izy izy de avy ao izy manipulenay de avy ao zay no mitelegide anazy de tsy afaka manohitra an'ino izy afa-tsy hoe raha vao miteny izy hoe raha kofana amin'ny rano Jesosy io ny fo fihetsem-po finiavana ny aty amin'ny subconscient ny aparato fa tsy tafiditra tsony zay izy ninina ataonay ary zay mahatonga an zareo resy lahatra hoe aitsy ny zavatra ataony no mahery fa Jesosy dikan'izany zany tsika mila tena miahary foana ny mombantsika amin'ny rano Jesosy zay ny mahatonga hoe ilaina ny vavaka fanafana satria ireo zavatra reo de mitondra fampitena sy faravana ho an'ny olona lasa ohatrany hoe velombelom-poana le olona no ny fankalana raha tena teo afaka nefa tsika ty zao hoe mila tena mifona tena mibebaka marantsika satria be da be ny zavatra fany olona miampangatsika mety be da be ny olona tezitra amintsika be da be ny olona mety mialina tsika de mamorona dossier miampangatsika any ambadimbadika fa raha tena teo afaka tsika de zao mila tena mifontsika mila tena miverina amin'ny Jesosy tsika ary zay ny antony ty fandarantsika ty androany ny atao hoe mifona de miaikeloka manaiky ny fadisoana ny atao hoe mibebaka de sady miaikeloka manaiky ny fadisoana ianao no tsy mamerina intsony miezaka ianao tena hoe miala amin'ny ratsy fanao de tsy mamerina intsony tsy ataoko toto
ary ny fifonana ny fibebana raha tena tianao miavita fibebana tena marina tena hoe mahomby raha zay ny azoko ilazana azy ny fibebana tena mahomby ny fifonana tena mahomby de zao mila mifontsika de mangataka famindram-pona ten'Andriamanitra noho ny fahadisoantsika sy ny zavatra rehetra nataontsika sy ny tenentsika de avy eo mila mifona tak'izay koa ho an'ny zavatra zay natao sy ny tenenindreo ray aman-drenitsika ny fianakaviantsika sy ny manodidina antsika rehetra namana mantsakaiza ny nataony razambe ary indrindraindrindra mila ifona antsika koa eo anaty an'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay no tenenina sy nataon'ireo fahavalontsika ireo fahavalon'ray aman-drenitsika ireo fahavalon'ny olona manodidina antsika satria reny matetika mahatonga antsika tratran'ny cafouillage spirituel reny mahatonga ny olona miapanga antsika any ambadimbadika any satria ty resaka soketa sy endrikendrika rehetra de avy amin'ny olona tezitra avy amin'ny olona manana antony matezitra azy aminao manana antony mampialina azy aminao manana antony masorosorena azy aminao mety mpiasan'ny ray aman-drenao taloha io mety olona miaraka taminao taloha io mety belle famille anao taloha io tsy fantatro fa ny tiako tenenina hoe raha tena teo afaka tsika jereo foana reo au moins reo 4 niveau reo rehefa mifontsika rehefa eo anaty an'Andriamanitra tsika de mifona amin'ireo olona reo ifona izy zavatra nataony sy ny tenenindreo olona reo nataonao nataony ray aman-dreninao nataony ankonanao sy ny fianakavianao namana mantsakaizanao ary zay teny sy zavatra nataon'ireo fahavalonao fa reo no mamatotra atsika reo no mamotika ny fiainantsika isanandro fa raha vitatsika mifona sy mamotika an'ireo isanandro zany tenenao be da be ny zavatra io eo amin'ny fiainanao satria ireo olona reo de tsy mitsahatra ary efa nyteneniko teto amin'ny farany de mbola mampatsiahanao androany manamafy fa isanandro de tsy elan'ny olona tezitra aminao malozina anao mifosafosa mitsaratsara anao mankahala anao any ambadimbadika any mety misy olona tsy fantatrao akory fa misy foana zany fa manomboka ifonay foana reny de poteo foana reny de miala reo zavatra mandrotondroto sy manaronarona reo manomboka androany de ho tsapanao hoe misy zavatra miovy eo fiainanao voninahitra ho an'Andriamanitra fa ho an'ireo zay mifanerasera ao anatiny afatra miafina ao anatiny MP de misy misedra olana karazany zavatra ohatr' zany fa rehefa ampianarina le olona de manaraka de teny hoe be da be ny zavatra miovy zay mbola manaprofo hoe tiana mbola miasa foana Andriamanitra ary raha ny zanaka manafaka de afaka foana fa tsika mila tena matoky tsika mila tena mifikitra amin'ny Jesosy tsika mila tena miverina tsara amin'Andriamanitra tsika tena mijoro tsara androany de itonanao hoe andaotsika hivavaka andaotsika hifona amin'izao fotoana zao angataka famindram-pon'Andriamanitra de manomboka tsy anaiky tsontsika ny amin'ireo karazana soketa ny amin'ireo ampangalaingy ny amin'ireo fanendrikendrena niny nataon'ny fahavalo ny amin'ireo karazana alatra sisy loko rehetra ireo zavatra momba atsika nangalariny fahavalo indrendreny ny bonheur anao ny bonheur conjugal anao ny complicité anareo indrendreny ny capacité productive anao capacité intellectuelle ny motivation anao angalarany fahavalo misy taona ianao manao projet efa masaka be efa fenifeny falifaly ery anao matory anao ny alina ny zavatra nataony tao ny zavatra nalainy tao ny zavatra nafafany tao fo ianao maraina ohatra ny tsy ianao mihitsy ny le entaintany pobeny resaka ny zavatra iny mary ny olona ary manontany hoe fa nanahoana any efa tsy lasa zany ny afarany nisy zavatra nitranga tao nisy zavatra nitranga tao anatin'ny toromasinao nisy zavatra nitranga tao anatin'ny tontolo ny alina iny satria ny feonao nivoaka ny tenany iny de efa nisy fanahy niandry anazy tsara fa ianao niandry anao an'iny izy nanao fomba rehetra blokena anao nandritra ny alina zavatra misy ane zany ary minao fa tsika mety efa nandalo zavatra ohatr' zany za manokana de efa imbedabetratra ny zavatra ohatr' zany
fa rehefa tena miverina, rehefa tena mivavaka, tena hoe mivavaka, tena ao anatina fifadikana, miverina re. Ary za tena manentana anao, raha tsapana hoe misy olana mafimafy mahakasika anao anatin'ny zavatra tahak'izao, ohatra hoe any ampiasana ianao mahatsiaro hoe ataon'ny olona tsinitsiny, tena misy ohatrany hoe manamaimbo anao mihitsy, midira ao anatina vavaka fifadikana. Fa za miteny anao, mandresy anao. Zay no ela mandroso dia mandroso ny fotoana, antaontsika hiditra ao anatin'ny vavaka amin'izao fotoana izao. Ahondreo ny lohanao dia sokafo mihitsy ny vavanao. Aoka ianao atsapa eo anatrehan'Andriamanitra androany, fa tena hoe be da be ny zavatra tsy nentina ataontsika, be da be ny fahamelohana, ny fahadisoana izay fahavalo miampangatsika. Androany izay Andriamanitra miondrika eto anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy, izay mangataka ny famindramponao indray, satria manaiky izay Jesosy fadiso, manaiky izay fa tena meloka, tena ratsy. Be da be ny zavatra ataonay Jesosy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, na dia fantatray raha hoe ratsy, na dia fantatray raha hoe tsy mety, fa kely ny ery ato anatinay indraindray Jesosy. Indraindray tena manao fananina mihitsy izay, rehefa tratran'izay hoe kosakosa izay, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, satria ny zavatra pitsopitso ny madinidinika izay heverinay hoe tsy maninona tahaka n'ireny, no ahafahan'ny Satana miampanganay, ahafahan'ny Satana mamaritra anay, ahafahan'ny Satana manasoketa anay, mandoto ny anaranay any amin'ny tontolo ara-panana. Androany Jehovah mamindrafo anay ny amin'ny fitondran-tena adala rehetrarehetra, mamindrafo ny amin'ny vosi-dratsy, ny amin'ny teniteny foana, ny amin'ny fomba fihevitra maloto, ny amin'ny fisaintsaina ratsy rehetra, mamindrafo Jesosy. Mamindrafo aminay tsirairay avy ianao, ny amin'ireo resaka sy teniteny foana izay nitenenay. Zay koa ne Jesosy mba mitsaratsara olona, zay koa mba miampanga olona, indray misy resaka tsy tokony hidiranay, tsy fantatray akory, dia ilay izay miampanga olona tsy manatsiny. Nefa ianao dia Andriamanitra mamaly izay rehetra afafinay. Mamindrafo aminay Jesosy, mamindrafo aminay Andriamanitra ny amin'ny fahadisoanay rehetra, ny amin'ny alahelo, ny amin'ny vesatra, ny amin'ny lolobosotropo, ny fomaloto aty anatinay, ny fakamangidy aty anatinay, ireo atodina mena rana rehetra, vokatry ny lasa, vokatry ny ratrapo, izay mamefy ny toe-tsainay, mampisy fangidina aty anatinay. Mamindrafo Jesosy androany, afao izay ny amin'ireo lasa ratsinay rehetra, afao izay ny amin'ireo fahazaran-dratsy, afao izay Jesosy ny amin'ireo karazana zava-nisy teo amin'ny fiainanay, ka namefy ny toe-ponay, namefy ny toe-tsainay, namola volananay, tsy araka ny sitraponao, ifonanay eto anatrehanao re Jesosy androany. Mamindrafo aminay ianao androany, aoka ny ranao Jesosy anadio anay, aoka ny ranao Jesosy anafaka anay androany, dia androany koa izay Jesosy mifona eto anatrehanao, ninona tsy fahamarena, ninona tsy fahalalana, satria ianao Jesosy tena miteny mihitsy hoe ringana ny olona noho ny tsy fampiny fahalalana. Aza tao elokay Andriamanitra izay rehetra tsy fahalalana, fa androany aoka ny famindramponao no aminay, aoka ianao ny hamafa ny fahadisoanay tahaka ny zavona, dia diova isopa kosa izay androany noho ny amin'ny ranao Jesosy ny angatanay izany. Dia androany koa izay Andriamanitra mangataka ny famindramponao, ny amin'ny fahotandreo ankohonanay, satria indraindray izay mety efa miezaka, izay mety efa mitandrina, izay mety efa manao zavatra araka ny sitraponao mitady ianao, kanefa mbola mahatsiary voageja voafatotra, satria ny fahavalo miampanga anay Jesosy amin'ny alalany fahotandreo olona manodidina anay. Dia androany izay mifona eto anatrehanao Jehovah, ny amin'ny fahotandreo ankohonanay, ny amin'ireo zavatra natao, ny amin'ny zavatra tenenina, ireo ankohonanay ireo vady aman-janaka, ireo fianakaviana,
reo ray aman-dreny, reo zay nataony razambe, mety mamatotra anay, mety miapanga anay, mamindra-fo Andriamanitra. Ninona tenitenendrony reny olona reny mamatotra anay. Fononay tao anatrianao reny androany. Tsy hoay reny Jesosy, tsy hoay reny depute sy ravao amin'ny ranao, fa fao amin'ny ranao reny miaraka amin'ny vokandrehitra. Mba tsy hampangana anay, mba tsy hanamelohana anay. Dia tahak'izany koa Jehovah mamindra-fo ny amin'ireo olona zay tsy tia anay, ny amin'ireo olona zay mankahala anay, ny amin'ireo olona zay manana alahelo aminay, mamindra-fo Jesosy. Mety misy antony tsy fantatray, mety misy zavatra tsy mitombina akory, kanefa androany zay dia mangataka ny famindram-ponao satria zay ny sitraka. Raha misy manana alahelo aminay ozy izy ianao, dia mila ataonay aloha zay vananay amin'izany olona zany androany Andriamanitra ao mamindra-fo. Mety misy fahavalo tsy fantatra anay, mety misy fahavalo efa fahavalon-dray aman-drenay tany tsy fantatray akory, fa nisy teny ny fanaovana tao, nisy fifanizonana, nisy fifankahalana tao anaty fahatezerana mirehatra, na matotra anay taranaka ankehitriny. Mamindra-fo Jesosy, mamindra-fo ianao ny amin'ireny rehetrarehetra reny, afao amin'ireny zay androany. Aoka nydranao anadio anay tanteraka, aoka nydranao anapatapaka ny fifandraisanay amin'ny tontolo ara-panahy amin'ireo olona tsiraray avy ireo Jesosy, mba tsy hahafahan'ny Satana manameloka anay, mba tsy hahafahan'ny Satana miapanga anay noho n'ireo zavatra misy rehetra nataon'ireo olona ireo. Tandroany zay androany Andriamanitra manaiky eto anatrianao koa mamela ny alahelonay rehetra. Be da be Jesosy ny olona zay mety hoe nampalahelo anay, mety nandratra anay, be da be ny situation, mety hoe nandiso fanantenana anay, tena natezitra, tena tsy zaka anay, fa androany Jesosy mamindra-fo aminay ianao. Omeo ny hery avy any aminao zay hahafanay manadino lasanay rehetra androany. Dia amin'ny anaranao a Jesosy manaiky mamela ny heloko ny olona rehetra zay nananako alahelo, na tsy vitako amin'ny heriko amin'ny maha olombelona zany, dia mila ny herinao a Jesosy, fa mila manadino lasa, mila mandrosa ao aloha manomboka androany, mila misaraka amin'ireo fanaratsy rehetra zay nanarakaraka hatramin'izay ireo androany, fa mila miditra ao anatin'ilay fiainam-baovao le avy aminao. Dia androany Jesosy aoka nydranao anadio andray, aoka nydranao Jesosy anavao ny tsirairay avy indray androany, aoka nydranao anamasina anay androany. Ka na inona Jesosy ireo zavatra rehetra zay nitenen'olona mahakasika anay, ireo fombafomba mampanao rehetra nataon'ny olona taminay, dia tononoko nydranao mamotika sy manjany mandravan'izany amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ninona ireo karazana fombafomba mampanao rehetra nentina na nasoketana anay, na namaimbo anay, ninona ireo karazana resaka rehetra Jesosy zay nitenen'ny olona na nisorapotaka ny anaranay, androany fonako eto anatrianao zany. Mamindra-fo ianao Jesosy, dia aoka nydranao amafandreny, aoka nydranao amotika sy andravandreny amin'izao fotoana izao, dia amafa vokatra reny rehetrarehetra reny eo amin'ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy. Ninona ireo fomba rehetra nentina nangalarana ny momba anay, mety fahaiza-manao zany, mety motivation zany, ny fifantohanay, ny fahazotoanay, ny faherezanay, ny fifalianay, ny chance ny étoile, mety fahasalamana ihany koa, mety ny apparence physique koa, na inona Jesosy zavatra momba anay nangalaro ny fahavalo, entin'ny fahavalo ampiasaina ny ambadimbadikany mba hanatsarany ny fiainana, hanamboarany zay mampetipety ny fiainana. Famotika anay kosa dia androany lavolay amin'ny anaranao zany, lavolay amin'ny anaranao zany Jesosy, zay tsy manaiky an'izany tsy manomboka androany. Lavolay amin'ny anaranao Jesosy ireo endrika fanandevozana rehetra zay ampiasaina ny zavatra momba anay, hoentinao ampiasaina
any amin'izay zavatra ataonao any Satana amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra mombanay nalainao sy ny mpanomponao rehetra dia androany didiko miverina amin'ny anaranao Jesosy. Laviko amin'ny anaran'i Jesosy ireo fomba rehetra entinao mampiasa mombanay. Na ny tarehinay ho entina any anatin'ny nofon'ny olona, ny tarehinay ho entina alaina baraka any amin'ny mpampiasa any anatiny, any amin'ireo olona mpanasoanay, any amin'ireo mpiara-mivavaka mamindra Jesosy androany, ny amin'ireo karazana loto rehetra zay natao aminay, satria lasa itenenany ratsy ny anaranao zany. Fa androany enao no ampandresy anay, satria ianao nefa niteny hoe hiady miadinay, dia amin'ny anaranao Jesosy teoko siravako daholo ireo karazana fombafomba rehetra zay nataon'ny favalo mangalatra ny mombanay, manakalo ny mombanay, nandoto sy nanasoketanay, amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany. Ary na inona Jesosy ireo zavatra rehetra zay nafafafy any amin'ny paratoka ihany, any amin'ny subconscient anay, mitondra toromasom-panahy, ireo karazana fombafomba na hypnotisme rehetrarehetra, miarana hypnose rehetrarehetra androany, poteko siravako amin'ny ran'i Jesosy. Zay rehetra fomba entina mampatorony ny subconscient anay, mahatonga anay varibarina, mahatonga anay angingina, mahatonga anay tsy tena hitsangana, anangana ny ara-pananay, andray miadina amin'ny tontolo ara-panahy. Androany poteko siravako amin'ny ran'i Jesosy. Miala daholo ireo fanahy manaritsarina anay ireo fanahy mpandainga ireo fanahy mamilivily resaka, mamilivily fifantohany ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholo ny fanahy favaribarianana rehetra, ireo toromasom-panahy rehetra zay nafafafinao aminay tsirairay avy ny Satana, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Fatononoka amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fifoazam-panahy, misy fifoazam-panahy, misy fifoazam-panahy amin'ny tsirairay avy manomboka androany. Tsy azonao fitana zany intsony ny zanak'Andriamanitra. Mangataka Jehovah tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy, manomboka misokatra ny masom-panahin'ny olona tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Misokatra ny troisième heure amin'izao fotoana izao. Ny masom-panahy tsirairay avy manomboka misokatra amin'izao fotoana izao. Dia mahita ny fahamarinana. Jehovah tompo maro atongilano aminao finay, aizany miaino ny filazana. Fa ianao anie mampafantatra zavatra be da be aminay, ianao mampitandrina sy miteny aminay amin'ny alalan'ny nofo Jesosy. Fa be da be aminay ary tsy madadidy ny nofinay akory, dia migalabona ny fahavalo manao zay tiany atao aminay. Fa androany Jesosy, laviko amin'ny anaranao ireo sarina rehetra, laviko amin'ny anaranao ireo karazana vesatra sy loto rehetra zay entina mandoto anay, mamilivilo ny fifantohanay, mampanjavozavona ny fomba fisainanay sy ny fietreretanay. Androany poteko siravako amin'ny ranao ireo fanahy fadindronana rehetrarehetra, laviko amin'ny anaranao reny. Tsy ambinina, tsy anakely, tsy anapahifana, tsy ananjara aminay. Enao fanahy masina nitsoka amin'izao fotoana izao, hitondra rivo-baovao any anatin'ny ati-dohanay any anatin'ny nodi-dohanay, any anatin'ny fisainanay sy ny fietreretanay, any anatin'ny fonay, fihetsem-ponay sy ny finiavanay. Avozo indray ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao fanahy masina. Foazo indray ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao fanahy masina. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany. Poteko daholo ireo karazana resaky ny olona Jesosy, zay rehetra mombanay ireo. Nataiza misy olona mivory miresadresaka mombanay, mety ny tsaratsara anay, mety nanaratsy anay, ninona ireo fomba rehetra tenitenen'ny olona tany ambadika tany, mety manamaimbo anay Jesosy. Ninona ireo karazana rituel mihitsy natao hitondra ny atao hoe odeur mystique, fofona manamaimbo anay, ahatonga ny olona tsy ho tianay, ahatonga ny olona nilikilika anay. Androany tononoko foana zany, ravo zany, tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy, satria saika adiovina amin'ny ravo koa ny zavatra rehetra. Dia tononoko ny ran'i Jesosy manadio anay tsirairay avy, dia ny antony lanitry ny lanitra manomboka miasa tsy anatsinay. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany. Dia mangataka Jehovah aoka ny sabatra ao amely ny ratsy fanahy, aoka ny sabatra ao sy ny zana-tsim-pika ny lanitra ao, anenjika an'ireo olona rehetra zay tsy mamela anay hanana fiadanam-po sy filaminandreo, ireo olona rehetra zay fototry ny fahoriana ireo zay tsy mitsahatra mandoto sy manamaimbo ny anaranay, satria tsarovy Andriamanitra fa olona natsoina araka ny anaranao le zahay. Ianao Jesosy no aty anatsinay.
noho ny anaranao dia aoka ianao ny amalan'ny fahavalonay noho ny anaranao Jehova aoka ianao no andringana andratsy fanahy amiko fahafafandikananao araka ny teninao ary na inona Jesosy reo karazana zavatra mitranga tao anatin'ireny nofo ireny ninona reo zavatra nafafafy ny fahavalo any anatin'ny subconscient anay any anatin'ny fihetsem-ponay sy ny finiavanay sentiment sy ny volonté anay reo karazana dépôt de contrôle rehetra reo moyen de contrôle à distance rehetra sy napetapetaky ny fahavalo afahany manabosy anay afahany mampirisika anay ny influencer sy ny dicté ny comportement anay ny décision anay hiala amitsikaponao dia fonanay tao anatrehanao zany Jesosy androany fafao zany androany dia tsy ho ay zany ongoty zany dia poteo sy raha vao amin'ny ranao Jesosy miaraka mivokandrehetra fafao dia lavinay amin'ny anaranao zany tsy ambinina tsy anake tsy anapahefana tsy ananjara aminay tsony dia manomboka androany Jehova ny fanamasinao no hitarika anay ny fanamasinao no ampahery anay ianao fanamasina anaty olo-tsaina anay ianao ny ampatsiaina ny zavatra rehetra satria mahay ny zavatra rehetra izay amin'ny alalanao le mampahery anay dia androany aoko marina zany amin'ny tsirairay avy aoko marina zany amin'ny tsirairay avy Jesosy aoko menatra sy angayay zay rehetra manao tsinitsina anay aoko menatra sy mangayay zay rehetra nangalatra ny momba anay entiny ampahombo ny fiainana any ambadimbadika fatonoko amin'ny anarany Jesosy miverina amin'ny lony ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao miverina amin'ny lony ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao amin'ny anarany Jesosy Kristy avy Nazareta manonina misy restauration amin'ny fomba fisainanao amin'izao fotoana izao mitsangana miverina amin'ny lony ny fahasalamanao amin'izao fotoana izao ny hery sy ny tanjaka sy ny fahasalamanao nangalary ny fahavalo ny capacité intellectuelle anao nangalary ny fahavalo tonoko miverina amin'ny lony zany amin'izao fotoana izao dia miala ny sarina rehetra amin'ny anarany Jesosy fa ianao le olona tsy afaka fitany fahavalo tsony manomboka zao ianao le olona mahatakatra ny zavatra miafina sy ny fandrika rehetra izay taon'ny fahavalo manomboka zao amin'ny anaranao zay Jesosy mangataka niza reo mpanompon'ny Satana mbola mikasanao zavatra fafa amin'ny fiainana indray manomboka amin'ny tialina ty dia androany tonoko ny sabatrao mamely an'izany aoka ny sabatrao mamely an'ireny Jehova reo mpanompon'ny Satana zay mieritreritra reo mpamosavy zay mieritreritra hoe hiala amin'ny tena ny fanany amin'ny tialina ty dia angalatra ny momba anay hoentiny ampiasaina ny ambadimbadika any aoka ny tavanao anandrina andreny aoka ny sabatrao anapatapaka ny tongotra matana andreny aoka Andriamanitra zay rehetra mieritreritra hiala amin'ny vatana tsy ho tafavoaka hiala amin'ny vatana fa fatotra amin'ny ranao fa zay rehetra efa tafavoaka amin'ny vatana tsy afaka hiverina amin'ny vatana tsony fa dia ho vatana mangatsika ny vatany amin'ny anaranao Jesosy nangatana izany fa zay tsy manaiky intsony ny fampiasana ny momba anay hoentinareo ahomby eo amin'ny fiainanareo ny fampiasana ny momba anay hoentinareo hamotika anay andoto anay hanamaimbo anay amin'ny anarany Jesosy Kristy avy Nazareta aoka ny ranao Jesosy andrakotra anay raha kofy amin'ny ranao momba anay Jesosy raha kofy amin'ny ranao ny tenanay ny ainay ny fananay ny fihetsem-ponay sy finiavanay raha kofy amin'ny ranao ny aparatokay raha kofy amin'ny ranao Andriamanitra zay rehetra makasika anay fa ianao no Andriamanitra ianao ny tomponay ary mbola manamafy zay androany Jesosy fa ianao ny tompo sy mpamonjy ny fiainanay aoka tsisy arombaka anay ampelantanana aoko marina aminay androany farainao momba anay dia tsisy atohitra anay aoka Jesosy tena hoe ho tafaray tanteraka aminao zay
ka ninonareo fomba nataony fahavalo ampisefitra mampisaraka anay aminao dia tonoko mirodany zany ravo zany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nafiry reo olona rehetra manodidina anay Jesosy na hodikodiny reny mpanompon'ny satana reny ny fony ala aminay, indrindra reo mpanasoanay, reo mpanompon'Andriamanitra zay mikarakara ny fanahinay, lasa na mafaza ny fahavalo zavatra hafa ty anatin'ny fonay, na mafaza na lainga, na mafaza na fisalasalana androany Jesosy fonanay tanatreanao reny fafao reny dia piteo sy ravao ny ranao esory aty anatinay reny, esory any anatiny lalon'ny fanahinay, reo laingalainga rehetra na fafafony sy fahavalo ampanalavitra aminay ny amin'ireo olona zay fa napetraka ao hikarakara ny fanahinay, ampanalavitra anay ny amin'ireo olona zay fa napetraka ao hikarakara anay, hifanampy aminay, atateraka ny anjara voatendrinay zay efa nomanao anay, reo mpanasoanay rehetra androany Jehovah afao reo ny olona reny, ninona zavatra nafafafy tany afondry ny olona reny dia tolokonydranao mamafa an'izany dia efa fao tsy tsarovany tsony Jesosy zavatra rehetra zay nentina momba anay na naratsiana anay na namaimbo anay na tamin'ny tontolo hita maso zany na tamin'ny alalan'ireny nofo reny aokandranao mafan'izany sy mivokany rehetra androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nafiry ny voka-dratsindreo, nafiry reo fanaratsy zay nirahanareo nakatsy aminareo mandidy amin'ny anaran'i Jesosy miverina fototra any amin'izay maniraka azy reo, miverina fototra any amin'izay maniraka azy, reo fana fadindronana, reo fana manarina rehetra, reo fana tsy fahombiazana, fana ny aretana, fana fanilikiliana, reo fana tsy fahombiazana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona reo zavatra ratsy rehetra zay nataonareo teo fiainanay hatramin'izay dia lasa miverina fototra any aminareo ny ratsy valany voasoratra fa miraparapa ao anatin'ny maizina satria tsisy fahazavana. Tonoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fahamahizinana no any amin'ny tombonareo amin'ny anaran'i Jesosy, tsisy fahazavana. Fa ianao kosa Jesosy anazava ny tontolonay rehetra manomboka andra, ianao ny anazava ny sainay, ianao no ampitombo ny tanjam-panandray aty anatinay afanay tonga amin'ny tandrony izay tiavanao anay. Ianao anie Jesosy miteny hoe lohany izay fa tsy rambony, ambony izay fa tsy ambany, androany tompo tafionerinao indray zay afanay matateraka n'izany plananao zany, ampitomboy ny hery sy ny finoana ty anatinay Jesosy ahatonga anay tsy angozogozo, asavelanao erikeriky izay fa lehibe ny fitiavanao, tsy afohinanary anay mandrakizay zany ianao. Androany Jesosy amin'ny anaranao raisinay ny fanavaozana, raisinay ny fananganana, nafiry very tao ambadika an'izay fotoana rehetra zay nanjakazangany fahavalo teo amin'ny fiainanay izay, dia androany amin'ny anaranao oneranay indray reny, avotanay indray reny amin'ny anaran'i Jesosy, avotanay daholo reny, récupérenay amin'ny anaran'i Jesosy reny, na ny fahamatorana, maturité zany, ny sériosité, ny concentration, ny capacité intellectuelle, ny capacité productive, ny fahasalamana, na fahasalamana ara-tsaina zany, na fahasalamana ara-nofo, tonoko miverina amin'ny lohany amin'ny anaran'i Jesosy, ny fahatsara-tare, ny tsirairay avy miverina amin'ny lohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona fomba nentinao manarina ny tsirairay avy, manimba ny tare, manimba ny volo, manimba ny hoditra, tonoko leviny zany voafafa amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary za Jesosy mangataka ny amin'ireo mpamosavy rehetra, ny amin'ireo olona zay tsy tia mainty anay, ny amin'ireo olona zay tsy mitsahatra manao zavatra fafanay isan-kalina, androany Jesosy reo zay mikasa hamonjy an'ireny fivoriana ireny, aoka ho accidenté reny,
aoka ho accidenté moyen de transport ndray reo transport misy tsika rehetra androany ho zony ko accidenté ho an'izay rehetra mikasamonjy andeny fivoriana reo fivoriana rehetra zay anontonona momba anay anaovana planina angalarana ny momba anay de tononoko fa fony reny ravy reny miady an-trano misavoritaka ny mpivory rehetra amin'ny anaran'i Jesosy satria mikitikitika ny zanak'Andriamanitra nareo de tahaka ny tamin'ny andron'ny Israely miady an-trano miady an-trano miady an-trano nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta aoka ny ratsy fanahy tsy ho ambinina Jesosy aoka ianao ny amelo ny ratsy fanahy aoka ny varatrafo avy aminao ny tady ho afy avy aminao amotrika ny tombony fahavalo rehetra zay tsy mety mamela ny fiainanay anana filaminana aoka ianao Jehovah ny andringana an'ireo mpanompony satana rehetra zay fototry ny fahoriany tsirairay avy fa mangatak'izay androany aoka ianao ny amelina amin'ny lohan'ny fiainanay ampidio indray fifalianay Jehovah ampidio amin'ny lohany indray ny fiainanay ny fahaiza manaonay ny fahasambaranay ny fifalianay ny fahasalamana ny fiainam-pananay aoka averinao amin'ny lohany ireny androany aoka ianao Andriamanitra ny anonitrareo lany valala rehetra hatramin'izay de ampahirezin'olonao androany araky ny alabe ny famindramponao atanjao ndray zay androany atsangany ndray zay androany fa ianao no Andriamanitra mpanome ny rariny rehetra tokony anay de misaotra Jesosy fa mampandresy anay indray anao androany misaotra Jesosy fa volinay trano mamirapiratra aminay manomboka androany le erisotro fanamasinao mampahita fitianay manavaka anay amin'ny anaran'i Jesosy ka raha misy olona tsy ary voahilikiliky tany amin'ny toeram-piasana raha misy olona voahilikiliky eo anivony ankonana de tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa manomboka mahita fity izy manomboka androany manomboka miavaka izy manomboka androany reo olona rehetra zay nanamafy sy nanao tsinitsina azy manomboka hitady azy araka le teninao hoe reo zay nanao tsinitsinina anao lay ny teny hoe inona koa ianao le ziona tsy misy mpitady ity reo izy ianao no manomboka hitady anao teo marina mpanomponao zany teninao zany Jesosy androany ny angatahako Jesosy omeo fifaliana zay atanjao fonay fa ianao no Andriamanitra tompo teny farany amin'ny fiainanay aoko tsy sarovanay mandrakariva Jesosy le teninao manao hoe inona ny atahoranao ny zanak'olombelona mety maty sy ny inona ny atahoranao ny zanak'olona zay mety maty sy ny zanak'olombelona zay mandalo tahaka ny aitra ka tsipy any am-patana rapitso ka manadino ny Jehovah mpanao anao mangataka fanamasina terizo ny finoana tsy anatinay ampatsiahivo mandrakariva fa Andriamanitra lehibe nao Andriamanitra mahery anao tsisy tsenao atao ary ianao ny miajoniajinay terizo amin'ny fanatrianao ny tsirairay avy Jesosy tena hoe tazomy amin'ny tady manjaka ny mpitiavanao zay tsy ala aminao satria anao fialofanay sy batery fiarovana avo anay fa rehefa miteny anao hoe miteny zay hoe ianao no Andriamanitra zay tokinay de ianao no miaranay amin'ny ratsy rehetra de misaotra Jesosy fa manomboka zao de tsisy aretina tsony anakaiky ny lainay manomboka zao de ho hitanay ny amalinao ny ratsy fanahy fa ianao kosa nanandratra ny amin'ny avo mba ho vonaitry ny aranao ny ampisinay mankasitraka tompony amin'ny asa magaga rehetra zay ataonao amin'ny fiainany tsirairay avy ianao mahita ny tsirairay avy Jesosy no anangana indray ny fiainany ho amin'ny tsaratsara koa vonaitry ny anaranao satria ianao tsy nahary anay mba ho fiomeheza ny fahavalonay tsy nahary anay mba ho fandatsany manodidina anay fa zao olona noforoniko azy zao izy ianao
no hanambara fiderana te misaotra fa miasa amin'ny fiainanay tsirairay avy indray ianao ho voninahitra anaranao fa amin'ny anaranao Jesosy kosa mamaritra an'ireo fanahy ratsy rehetra, ireo fanahy mpamosavy, ireo fanahy ny hypnotisme sy ny méditation, ireo fisikidina sy fankatovana rehetra afatra amin'ny rà Jesosy dia efa fanam-pitena sy rahavala amin'ny anaran'i Jesosy miaraka amin'ny asany sy ny vokany rehetra, ireo fanahy mpamosavy ny mpanao magia rehetra, ireo fanahy mpangalatra rehetrarehetra afatra amin'ny rà Jesosy, ireo fanahy mpiatsara velatsihy rehetra afatra amin'ny rà Jesosy, ireo fanahy maloto rehetra afatra amin'ny anaran'i Jesosy lasa diky tsy miverina tsony miala fiainanay tsirairay avy miaraka amin'ireo fanahy ratsy rehetra izay nirakiranan misy atao amin'ny fiainanay na oviana na oviana lasa daholo dia mialina ireo diky tsy miverina tsony mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy mirindrina amin'ny varavarana rehetra afatra koa fanahy mpamaly faty rehetra sy mamaly faty aminay sy ny ankonanay fianakaviana namana mantsaka izy zay rehetra fanerasera aminay na ankolaka na amin'ny vata indrindra fa ny mpanasoanay sy ny momba azy rehetra sy mamaly faty amin'ny fanananay sy ireo anjara vitana sy fahasoavana rehetra izy tokony rasinay fa ianao Jehovah nisy fefy manodidina anay dia voninahitra ao nrakitra anay dia androany Jesosy aoka za voninahitra ao zany mirapiratra aminay indray aoka za voninahitra ao zany anazava nisatokantrano anazavatra any anatin'ny tenanay any anatin'ny tovanay any anatin'ny lalandranay ny ranao Jesosy dia mikorina any anatinay dia mirestore anay indray amin'izao fotoana izao mba ho voninahitra naranao ny androsinay dia misaotra tompony amin'ny fotoana rehetra izay nafanay mifampivavaka androany mety kely dia kely ny fotoana Jesosy fa zay aloha ny androany dia ankasitrany any anaranao za Jehovah no mamafy ianao no mampitombo aoka ianao ny ampitombo izay rehetra ny raisiny tsirairay avy aoka ianao ny asa ny tsirairay avy araka ny hery izay miasa ao anatiny aoka ianao Andriamanitra ny anavoasy anangana ny tsirairay avy araka ny lehibe famindramponao sy fitiavanao ho voninahitra naranao dia makasitraka indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny ràn'i Jesosy naovanay izany vavaka izany alleluia 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 amen sotran'i Jesosy tsika fa navita somatsara indray an'izay fandaran'izay androany sotran'ny tompontsika satria mety kely ny zavatra vita kely ny zavatra takatry ny saina maha-olombelona fa matoa kosa hoe fanamasina miasa eto fanamasina manome révélationao be da be tao anatin'izay vavaka izay ary Andriamanitra hiasa atateraka ny zavatra rehetra amin'ny fomba hita amin'ny masinao manomboka androany mba fantaranao fa Andriamanitra miasa dia tsisy masakana ny Andriamanitra ao fa matoa ianao nataona elo an'izay fandaran'izay misy zavatra tian'Andriamanitra hovainao misy tantara tian'Andriamanitra atsimbadika ao mifanaraka tsara amin'ny zavatra efa nangatanao hatramin'izay misaotran'i Jesosy tsika izay miasa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia mirary toromaso mamy sambatra ho an'izay hoe efa alina takanay eto Madagasikara mirary tontolo andro feno fanatrehan'Andriamanitra sy ny fitarian'ny fanamasina ary ny fiarovany feno koa ho anareo izay mbola ao anatiny andro mbola miririmy manao ny asa aman-draharaha fivezivezeny an-dalana ny tompo amintsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen zay fa dia manome fotoanantsika manaraka indray veloma tompoko